Tay Jesús tới cái này trả đấy trả để bị sủng mang về đầu nhá. Mình xí ra là cái mà tôi sẽ luôn là phạt tiền là rồi. Sao chứ sao luôn đấy là rồi á? Để mà cà phê ra đó à. Tahiny tompy daholo sika rehetra dia faly miarahaba ny akiradio nahatratra 3 taona ny orenany dia miarahaba ny ranadarado ny vady izay mpikarakara manokana ny radio akiradio dia miarahaba koa ny mpikambana rehetrarehetra dia samy tahiny tompy daholo eo. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia fahasoavan'Andriamanitra natozoantsika dia nofitantanany natratrarantsika zao andro malaza ho an'ny akiradio izao. Tsingeriny taona fa 3 taona ny akiradio androany dia miraro soa ny akiradio zahay zay mpankafio mpanaraka zany akiradio zany satria moa tena nahitana voka-tsoa tao taona mpiova zavatra be dia be nandraisana valim-bavaka tsy nafantarana hoe fahatsanan'Andriamanitra. Tena faly be anay manana akiradio tena faly mampafalifaly anay mampavelona ara-pananay zany akiradio zany dia entiny tena koa dia mirary soa ho an'ny akiradio ho tahin'Andriamanitra fitaovana matanjaka maneran-tany izany akiradio izany amonjena fanan'olona be dia be mandra-piavy an'i Jesosy eo amin'ny rahony lanitra dia ombanareo anie Andriamanitra ary tantana nareo ahafahanareo mamparitika zany filazantsara izany dia faly be anie manana zany akiradio zany ary manana anareo koa dia mirary soa dia tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Alleluia, amen. Manonona fiadanan'ny tompo antsika rehetrarehetra dia faly miarahaba ny akiradio no fatratraran'ity 3 taona nisokafany ity fandaharana ity. Isaorana ny Jehovahandriamanitra satria nahay nandroso ary nasariky ny fanan'olona maro ny voalohany ny tenako tena resy lahatra ny amin'ny fampianarana ny amin'ny fampianarana isan'andro fa tena mahafinaritra. Tamin'ity fandaharana ity ny voalohany nandresy lahatra zaho hitian'Andriamanitra bebe tokoa hiala amin'ny fahazaran-dratry ary tena hoe nahitako valim-bavaka nahitako fitahiana nahitako fitiavana indrindrandrindra satria ny fitiavana moa tena ny fitiavana moa no tena ngeza indrindra eo amin'ny fiainana. Fa tamin'ity fandaharana ity fampianarana ny enga tamin'ity fandaharana ity nandresy lahatra za dia mirary soa ny akiradio tahiny Jesosy antsika rehetra. Halleluia, amen.
dia mbola faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako a, miarahaba amin'ny mpikambanao amin'ny Saint-Maresy a, dia miarahaba ny pastera Menakavy ihany koa, dia amin'izao fatratraran'ny Aki Radio ny fahatelo taonan'izao moa dia faly miarahaba ny Aki Radio zay a ao amin'ny mpiambana Saint-Maresy a, dia miarahaba manokana ihany koa ny pastera mivady izay angatina nanana sy finahitana an'izany Aki Radio zany, dia mirary soa mba ho tratry ny taonataona maro indray a, ary irariana dia mba hielo fatrana manerana an'izao tontolo izao anie a, izany onjam-peo zany a, ary maro indray ny olona ho voakasika amin'ny alalan'izany onjam-peo zany a, amin'ny alalan'ny teny a izay zarain'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany a, dia misaotra betsaka anareo mivady zahay a, satria tena mikolokolo ny ara-panahinay tokoa ianareo a, dia voninahitra ho an'i Jesosy a, dia mirary soa anareo foana izahay a, dia mirary soa ny Aki Radio ihany koa, dia amen. Tahinto pastera Menakavy dia tahintompo antsika rehetra amin'ny fifaliana no iarabako izao fitsingerenan'ny taona ny fahatelo taona izao Aki Radio izao a, dia mirary soa hatrany hatrany a, ary tahin'Andriamanitra hanakohako maneran'izao tontolo izao onjam-peo izao a, dia tahintompo antsika rehetra mirary soa hatrany hatrany, tahin Jesosy, haleloia, amen. Miarahaba Aki Radio amin'ny fahatelo taonan'izao, tena tsara be zany ny vokatra ateraky ny Aki Radio, ary isorina koa pastera Rady Mivady amin'ny fanatontosana ny zava-drehetra amin'izao zava-dehibe dia ny Aki Radio tena ahitana ny voninahitr'Andriamanitra zay tena miasa, ary nanova za tamin'ny zavatra maro, dia zao Aki Radio zao koa asantra antsika ho an'Andriamanitra reriany voninahitra, ary fiadanina koa ho antsika tsiraray, dia samby mazoto manaraka zao fandaharana zao fa ho hitanao hiseny voninahitr'Andriamanitra. Haleluia, amen. Bon anniversaire Aki Radio, dia ho tratriny amin'ny fahefa-taona indray tsika rehetra, tahin'ny tompo daholo.
Eny Jesosy sika rehetrarehetra iainana anarako mpikambana eto amin'ny fandarana Andramoka izao izay hitanao mizara ny teninayna isan'andro isan'andro isaky ny latsinainy ka hatramin'ny zoma. Eto moa ry havana dia tia ampita kely amintsika fotsiny momba n'izany fandarana teninainy izany. Zaho aloha voalohany indrindra teto amin'ny fandarana nanomboka tamin'ny taona 2012 tamin'izany fotoana izany no nidirako teto. Dia ny fandarana teninaina dia nisokatra tamin'ity taona ity tamin'ny volana janoary fa 20 volana janoary no nanomboako nizarantsika n'izany fandarana teninaina izany. Nentomboan'io fandarana io dia nisy fotoana aloha za tamin'ny fotoanan'ny confinement reny nanomboka namaky tenin'Andriamanitra dia n'enregistreko ilay izy dia nizaraiko an'ny namako fa tsy nizaraiko publika zany, tsy nizaraiko an'olona rehetrarehetra fa nizaraiko an'izay namako fotsiny. Dia tamin'izany fotoana izany namako ny tena anao hoe mahafinaritra hozy izy ilay izy mampahery be. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia nijanona kely ilay izy fa rehefa teto amin'ny fandarana amin'izay ary avana dia nandeha ny fanompoana dia nibitsika ana amin'izay fa ny masina hoe avereny hozy izy le fizarana ten'Andriamanitra ataonao iny fa mampahery olona iny mety amelombelona fanahin'olona iny amoky fanahin'olona iny. Dia rehefa nivavaka rehefa natsapan'izay hoe te hizarana ten'Andriamanitra dia niteny tamin'ny pastera hoe za pastera mba te hizara ten'Andriamanitra ohatran'izao. Dia nomeny alalana manokana moa za dia mankasitraka ny pastera mivady manome an'izany fahafahana mizaran'izany fandaharana izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia io teninainy io ry havana dia toko anankiray ao anatin'ny baiboly isan'andro zaraiko amintsika eto amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny allemand. Dia manasa anao za hiaino manasa anao za hiaino satria tsy teniko ilay izy fa ten'Andriamanitra mizarana amintsika isan'andro eto. Arosany ten'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary izay nampatonga an'ilay izy hoe teninaina no anaran'ilay fandarana fa tsy hoe teniko kory sanatria. Dia manasa anao hiaino fa mamelombelona amin'ny fanahinao zany tahaka antsika mila sakafo isan'andro koa dia mila sakafo koa ny fanahintsika. Dia mazotoa miaino fa fandarana ho anao maimaimpona izay zaraina eto amin'ny Facebook miaraka amin'ny Andramoka izao zany. Dia miarahaba manokana ho an'ny akiradio amin'izao fahatelo taonan'izao Jesosy ne hitantana hatrany mandra-piaviny dia Andramoka izao fa tsara Jehovah ry havana tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Fiadanan'i Jesosy Kristy tomba amintsika tsirairay avy dia faly miarahaba ny akiradio ny tenako natratran'izao fahatelo taona izao. Dia miarahaba manokana amin'ny pastera Rado Mivady nanatotosana mola vola napisy ny akiradio satria raha tsy teonareo mivady dia tsy nisy mifandarana. Dia mirary soanareo mivady mbola ho ampiasain'Andriamanitra be amin'ny asa fanompoana dia mbola hitarika olona maro be ane zao radio zao fandaharana zao dia isaoran'Andriamanitra nampiasa anareo mivady anova sy hikasika ny fon'ny olona maro hitodika amin'Andriamanitra. Dia anisan'izany ny tenako izay tena voakasika voatarika ary koa nanova ny fiainako tanteraka ny akiradio sy nampianatra ny tena ity an'Andriamanitra sy hanompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana tanteraka. Dia makasitraka anareo mivady hatrany dia ho tahiny Jesosy ane anareo mianakavy kely. Aleluia, amen. Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka n'izao fandaharana Andramoka izao dia miarahaba ny Andramoka izao nahatratra ny fahatelo taonany amin'ity andro androany ity. Dia miarahaba nareo mivady ihany koa izay nitotona fotsy na masaka n'izao fandaharana izao. Dia ny tompony mbola nafery anareo mandrakariva fanatotosana ny asa izay niantsony anareo indrindraindrindra amin'ny fitariana fanahin'olona ho any amin'Andriamanitra. Dia mbola mihery hatrany any anareo mivady, mbola mpiasa anareo mihoatra izy ary mbola hitanareo mihoatra lavitra ny amin'izay efa vitanareo hatramin'izay. Dia za moa vao hery taona izay no nahitako an'ity fandaharana ity tamin'ireny fotoanan'ny confinement reny tamin'ny volana avril 2020 nahitako an'izao fandaharana izao izay tena hoe nampahery sady tena hoe nitondra fifaliana teo amin'ny fiainana be da be ny zavatra noraisina tetony amin'ny ara-panany amin'ny fampianarana isan-karazany izay
noentiny izy mivady a dia tena hoe isorana an'Andriamanitra ary isorana anareo mivady manokana izany rehetrarehetra izany a fa tena hoe fitaovana lehibe nareo a nampiasain'Andriamanitra na toy izao miara-pananay a indrindra nafahako mivelatra tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra sady nampitombo ny ara-panahiko ihany koa dia misy moa izany ny fandaharana izay nataoko eto amin'ny Andramoka izao dia ny fandaharana hery 2 minitra izay hitantsika mandeha eto amin'ny radio Andramoka izao isaky ny alatsinainy sy ny larobia ary ny zoma dia misaotran'izy mivady ny amin'ny fahafahana manao an'izany fandaharana izany satria raha tsy misy an'izy ireo dia tsy afaka nivelatra nanao an'izany asan'Andriamanitra izany fa n'izy ireo dia afaka nivelatra ny tena nahafahana nanatotosana izany dia tahian'Andriamanitra hatrany nareo mivady dia manasantsika rehetrarehetra anaraka n'izao fandaharana izao misy ny fandaharana izay rahany eto isan'andro isan'andro avavaka fiambenana manomboka amin'ny 7 sasany alina eo ora aty-Eropa dia manasantsika rehetrarehetra anaraka izany fandaharana izany fa tena hoe nampahery ary za zao vavolombelona zavatra izay miainana hatramin'izay teto dia tena hoe nandray valim-bavaka nandray fitahiana no ny fisiana izy mivady ireo izay nampahery sy mivavaka mandrakariva dia manasantsika rehetrarehetra anaraka izany androso amin'izany hoe fanaovana ny asan'Andriamanitra izany eto amin'ity fandaharana Andramoka izao ity dia tsodrano anareo mivady mbola vita mihoatra lavitra izay efa vita nareo teo aloha dia ny tompo mbola omba nareo miarakavy kely hatrany dia tianay be nareo mivady dia bisous. Bon anniversaire à Ki Radio. Manona fiadanan'ny tompo ho amintsika mpiainy mpanaraka an'izao fandaharana zao eto amin'ny Ki Radio zao ny tenako dia voalohany indrindra dia faly miarahaba nareo mivady pasteur Rady Rakotosalama sy Zoko Mapiona amin'izao nahatratraranareo fahatelo taona ny Ki Radio zao dia za manokana tena faly dia tena faly satria fanindroako amin'izao zany no miara-mankalaza aminareo eto ny anniversaire ny Ki Radio dia fahatelo taona zany androany dia mbarary soanareo mandrakariva pasteur dia entina izao fandaharana sy ny Ki Radio misy foana dia sady ihany koa mba hitondra fahasoavana sy fampahirizana mandrakariva ho anareo so any olona maro rehetra izay hoe mpanaraka sy ningetahetan'izany tenin'Andriamanitra zany mandra-piavin'i Jesosy Kristy any amin'ny raha ny lanitra dia za moa eme ny fiantson'olona tena anarako moa zany efa lovia ny fiantson'olona eto amin'ny asan'Andriamanitra eto sy any ivelany amin'izay olona efa mahafantatra ana any ny ataoko eto moa sady mitory-teny eto zany no mpanolotra ny fandaharana akipatisy izany hoe akipatisy izay fianarana mofomamy izay hoe base fotsiny any dia mahafinaritra anao mizaran'izany resaka fanaovana mofomamy izany aminareo eto izay arahanareo eto isaky ny eo amin'ny tapa-bolana eo moa zany dia mino fa samby andray ny tandriky azy avy tsika tsirairay avy na ny tenin'Andriamanitra izay zarana eto na amin'izany resaka fanaovana mofomamy izany dia hoe ina moa ny antony mampatonga na mizaran'izany eto ry avana tena hoe fifaliany foko ry avana sady zara teo hoe fa tia mizara sy tia manome an'izay hoe mba zavatra kely mba haiko aty amiko aty zany dia mino fa mitondra vokatsoan'ny olona izay liana amin'izany fanaovana mofomamy izany ihany koa dia efa tany Madagasikara moa izany no nianatra amin'ny fanaovana an'izany mofomamy izany dia nitombo sy nandarina bebe kokoa hatrany an'izany rehefa tonga taty Frantsa dia izao mizara n'izany fanaovana mofomamy izany aminareo eto no tenin'Andriamanitra raha teo koa ry avana efa malaza an'izao hoe aza mamina ny soa amin'izay rehetra tokony mena azy raha mbola azo ny taninao tao ihany dia ianao koa raha mbola manana fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao raha mbola azonao tao ampitiavana be ry havana mizara an'izany amin'ny hafa dia atao ry havana raha mbola hoe mahasoa ihany
dia za moa efa tamin'ny farany taona tany amin'ny 2019 tany no nanomboka nanaraka an'izao fandarana zao fa nanomboka nandray anjara sy lalina ndroso bebe kokoa hatrany tamin'ny volana ny avril 2020 tany ho aly dia ndroso dia ny fikambanana dira voalohany tamin'izany moa niditra Gamaliela zany hoe fanampiana sahirana any Madagasikara dia avy eo niditra amin'ny groupe izay maharesy izay anaovako ny asan'Andriamanitra eto dia maro moa riavana ny tombontsoa azoko teto raha tsy laza fotsiny hoe ny fiovan'ny fitondran-tena ny fifaliana raisina eto isan'andro isan'andro sy nikasik'Andriamanitra isan'andro isan'andro amin'ny fianonan'ny ten'Andriamanitra mitombo ny fahalalana an'Andriamanitra mitombo ny fahasoavana sy ny etaeta hanao an'izany asan'Andriamanitra izany izay sorako amin'izy mivady amin'ny fikolokoloana ny ara-panahy isan'andro amin'ny alalan'izao akiradio izao dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra ihany dia mino fa ianao koa akasika anao ny asan'Andriamanitra eto amin'izao fandarana akiradio izao. Alleluia, amen. Arapaina ankiradio dia mirary soa